Manoloana ny zava-nitranga ny asabotsy lasa teo dia nanambara ny filohan'ny antoko Hery Vaovao an'ny Madagasikara fa tsy fotoanan'ny fifampihantsiana sy ny barofo intsony izao. Malalaka ny sehatra ho an'ny mpanohitra na eny anivon'ny haino aman-jery azy. Manamafy ny fikasan'ny filoha teo aloha androbaka fahefana tsy ara-dalàna ny fihetsiketsehana no tanterana tahaka ny tamin'ny asabotsy ireny. Marka Antoine no tatitra ny vaovao. Ve mandeha anaja ny lalam-panorenana sy anaja izay lalana velona. Za tsy mino anatin'ny lalàna amin'ny feantsika dia misy ny fanonganam-panjakana. Tsy misy an'izany lalàna amin'ny fea ka rehefa izay sitraky ny vahoaka dia iny sitraky ny vahoaka mampanao politika ianao. Raha ohatra ianao resy amin'ny fifidianana dia tsy naresy lahatra ianao zany velona mandeha. Ny asanao zany dia maresy lahatra ny olona amin'ny fomba maro samihafa hoe hoavinay fifidianana ohatr'izao vita ny fifidianana mandeha izay fifidianana filoha repoblika ny député hoavinay manaraka dia mandresy lahatra amin'izany ianao zay ny andresenao amin'ny politika. Fa raha isika anatin'ity ohatra ny nataony zareo tamin'ny sabotsy hanonga-panjakana no atao raharaha manahirana zany satria tsy zany ny tombontsoa ambonin'ny firenena.